Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Hitantsika amin'izany fa tena mila fitandremana ny teny izay tenantsika. Mety tsy maintsy arahana monsieur na madame ihany koa. Est-ce que vous avez lavé la voiture? Mais si vous êtes est-ce que vous pouvez aller à la banque à 10 heures? Il y a un monsieur. Attends. N'oubliez pas de récupérer les enfants à 15 heures et tout. Très bien, madame. Ny acte partenaire dia niorina ny taona 2024 maro ny efa nahazo tombotsoa tamin'izany satria efa niara-ny asa tamin'ny forme izy office partany fizahatany projet PIC projet programme miatrika etc manofana orinasa hafa ihany koa izy. Ny acte partenaire dia miompana indrindra amin'ny fampiofanaraka asa amin'ny fandraisana trano fandraisam-bahiny sy ny toeram-pisakafoanana ary ny fizahantany. Tsy adino ihany koa ny fampiofanana amin'ny haya informatika. Ny fiofanana dia miatomboka amin'ny 4 andro, herinandro, tapa-bolana ka hatramin'ny enim-bolana. Ny mpampiofana dia manampahaizana manokana ary manana traikefa efa taona maro. Izay dia afaka misera mamaly ny entahitanao ao amin'ny tranokala www.acta-partners.mg na antsoiny laharana finday 03409 071 90. Afaka mandefa mailaka ihany koa ianao amin'ny alalan'ny contact@acta-partners.mg. Mba azo fahalalantsika no tosika ihany koa zany le zay hoe miatrika Covid-19 tosika ho an'ny secteur de base ny tourisme moa zany zay tena anona dia tsara ka mahafinaritra zany rehefa ohatra any fanamarihana fotsiny ho an'izay ankizy hoe tavita formation anankiray dia mbola afaka misitraka izy zany le any amin'ny mpampiasa ihany moa zany misoratra mahita an'ireo inona indray zavatra tokony ho arahana zany ho an'izay efa navita roa zany dia mbola miandro kely indray fa mety izy fisokafana tsoatsy dia afaka manao koa quatre formation fa hatreto moa zany izy dia mbola eo ihany eny ary tao anatin'izay fiofanana nandritra ny herinandro mahery kely zay dia hita tokoa fa tena betsaka ny zavatra nyratovina tao anatin'izay raha tsy teny fotsiny aho hoe ny resaka teknika ny resaka accueil tao anatin'izay ary eto dia manafitra etona ny fisorana ho an'ireo mpiara-miasa rehetra tao ia voalohany tamin'izany isorana voalohany amin'izany ny miatrika manarak'izay ny acte partenaire zay nitotona fotsy sy nahandro mamasaka izany fiofanana izany misaotra indrindra satria dia tsy voavalinay ary tsy ho vita velively ao anatin'ny fotoana fohy kanefa ny izany izy ireo ny fitainy izany fiofanana izany misaotra sy makatelina misaotra indrindra makasitraka indrindra dia mametana antsika mba hoe anaraka ny karazana formation regny fa tena alanana zavatra betsaka sy ahaizana ihany koa.